mandray anjara betsaka amin'ny famokarana ny fampiasana ny fanafody famonoana bibikely raha tsy arovana izany ny zava-maniry izany dia ho very ny efapolo isanjato ny fosfo ao anatiny. Zava-dehibe araka izany ny firesahana ity fanafody famonoana bibikely ity. Mahakasika ny fijerena ny fanafody famonoana ny bibikely no votoatin'ny alikasa izay tanterahana mandritra ny 2 andro ny 7 mars 2024 iny Ampandrianomby Antananarivo. Réglementation européenne zay miova zany dia mahakasika ny tahandro fatrana pesticide ny farany azo ekena izany hoe zareo manana ny tahany manokana dia izay tsy mitovy amin'ny raha antsika eto Madagasikara. Tsika nefany tsy maintsy manaraka izay dia ny ohatiny zany hoe ahoana ny ahafahan'i Madagasikara manaraka an'izay raha tokony mbola te hanonantsika vokatra ny fanjakana zany aloha dia efa manao ezaka lehibe amin'ny fanaraha-maso sy ny fisivanana an'ireo pesticide miditra eto Madagasikara. Manantsika ilay antsoina hoe comité d'homologation dia efa misy fepetra maro takiana zay vao afaka miditra eto ny pesticide ho amidy eny an-tsena. Ny fanjakana ihany koa dia manao fanaraha-maso eny amin'ireo mpanjanjara pesticide rehetra manerana ny Madagasikara. No amin'ny fanaraha-maso ny fanarahana ny fampiasana pesticide eny amin'ny mpamokatra dia miara-miasa ny fanjakana amin'ireo mpiara-mombona antoka samihafa, ny fikambanana tantsaha, ny ONG isan-karazany sy ireo ratsa-mangaika eny fanjakana ny toerana. Ny fanjakana dia efa manao ezaka ny amin'ny fanaraha-maso sy ny fanivanana ity fanafody famonoana bibikely ity eto Madagasikara. Manana ny anjara asany lehibe ao anatin'izany ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona. Io araka ny favolaza teo zany io zany ministera moa miahy ny rehetrarehetra resaka fitaterana sakafo ka araka an'izay moa zany dia efa misy fepetraka napetraka moa zany indrindra sy eo amin'ny resaka carton avy any amin'ny tantsaha mihitsy io zany izay mahatonga ny hoe hojerena tao zany avy any manomboka avy any amin'ny tantsaha izy hatrabe tonga any amin'ny vokatra ka io moa le toizantsika amin'ity vokatra ity androany dia ahafahantsika mao mandefa entana ny velatra. Io moa zany tsika miditra amin'ny resaka ny hoe inona condition zany ahafahantsika andraisan-drareo ny entantsika ka io zany lalàna io zany dia ambarantsika androany dia mba anjarantsika zany misy conforme zany amin'io hoe ahoana ny ataontsika mba ahafahantsika mandefa entana satria vola miditra ao antsika zany izy. Fantatra fa mpisehatra maro amin'ny fikirakirana ity fanafody famonoana bibikely ity no miantsehatra ao anatin'ity atrikasa ity izay amoahana ny volavolan-dalàna mahakasika ny lalàna mifehy ny fampiasana ny fanafody famonoana ny bibikely eto Madagasikara.